Zay ny amin'iny fa ho tanterahana etsy amin'izy Jumbo Akorondrandro ny dingana voalohany amin'ny fifanotsanana cuisine bio ity hetsika ity arak'izany mazava ho azy fa dia manasongadina indrindra ny sehatra ny fandrahoana sakafo. Araka ny efa nampahafantarina hatramin'izay dia isy ny fifaninanana mikarakara sakafo izay arahana amin'ny groupe CEH ka ho hita mivantana eto amin'ny fahitalavitra MATV ny faha 14 ny volana Novambra izao no tanterana ny fifanitsanana voalohany amin'izany ka ho totosaina etsy amin'ny Zinac etsy amin'ny Jumbo Akorondrano izany. Dia quatrième entité amin'ny groupe SEH dia zany hoe avy amin'ilay hoe snack ilay izy dia le Z natao hoe snack. Dia arak'izay anaran'izay dia miproduit eto aloha dia momba resaka hoe sandwich dia pain pita sy ireny zavatra hitanareo amin'ny ardoise ireny hamburger sisa dia misy plat kely vitsivitsy amin'ny alalan'ilay fanontaniana amin'izay momba ny fandehan'ilay fifanitsanana dia misy étape vitsivitsy zany ilay izy dia lamina apetraka aloha eto dia misy table efatra apetraka eto amin'ny Zinac surtout les 4 coins dia misy jury tsirairay dia ny candidat manantona amin'iny jury iny ho anontanina izy genre na entretien kely nefany afaka anontanina izy hoe ahoana no resaka hoe plat froid ametrahana fantaniana mombana plat froid izy mety ho apoitra an'io mihitsy ilay plat froid dia arakarak'izay no hikarany amin'ny étape manaraka. Araka izany dia azon'ireo mpandray anjara atao tsara ny manomana sakafo any an-tokantrano ihany hoentina seho ireo mpitsara mandritra ny fifanitsanana voalohany. Marihana fa misy 400 ireo anateraka ny fifanitsanana voalohany ka 50 amin'ireo no raisina hanohy ny dingana manaraka. Manana 10 minitra avy izy ireo andresina lahatra ny mpitsara. Afaka mandray anjara amin'izany avokoa ny rehetra na ireo tia mikarakara sakafo fotsiny na ireo efa manana traikefa fa tsy matihanana tanteraka na ny semi professionnel izany.